Fa iresaka ny lafiny politika kosa isika tamin'ny zoma lasa teo moa no vonany tanterahana ny fifidianana famerenana ny solombavambahoaka tanterahana tany amina distrika efatra manerana nosy tsy mitsaratra manangona ireo voka-pifidianana avy any amin'ireo distrika efatra ireo ary amin'izao fotoan'izao ny vahomiera-mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny senita izany hatramin'ny enora ariva teo araka ny vaovao iray dia nisy folo isanjaton'ireo birao mpandasam-bato miisa enina amby telopolo sy dimanjato no efa hanazona vokatra mitatra ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ary Marc Antoine Sistiry rakoto arson. Birao-pifidianana valo amby fitopolo sy efajato nahazoana voka-pifidianana vonjimaika androany teny amin'ny vahomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny senita tamin'ny enora tolakandro teo. Raha ny fanazavana voaray dia birao-pifidianana valo amby dimapolo sisa no andrasana mialohan'ny hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaika rehetra amin'ireo distrika efatra namerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Raha ny tao ambanja dia birao-pifidianana roa amby efajato no ka mitarika vonjimaika ny kandida Solay Mem ary nahazo salanisa roa amby efapolo faingenina amin'ny fitopolo isanjato. Ao amin'ny distrika Voay kosa dia mitarika vonjimaika ny kandida tsy miankina Ravonjatovo Sao mitarika amin'ny sala telopolo faingo valo amin'ny fitopolo isanjato. Nahazoam-bokatra daholo ireo birao fanatanam-bato fito amby enimpolo amby zato ao amin'ity distrika ity. Ho an'ny distrika ny Sainte Marie kosa dia isam-bato fito no mampisaraka ny kandida Tsivolaine Maximine izay mitarika vonjimaika amin'ny salanisa iraika amby efapolo faingo iraika amby fitopolo isanjato sy ny kandida Yvette Sila izay manana salanisa iraika amby efapolo faingo sivy amby dimapolo isanjato. Birao fandatsam-bato sivy amby folo amby sivy amby folo nahazoam-bokatra avy amin'ity distrika ity. Ao Bely-sur-Tsirobiana kosa dia mitarika vonjimaika amin'ny salanisa fito amby efapolo faingo iraika amby roapolo isanjato. Andriamatoa Rakoto Zanakolona Paul kandida amin'ny vondrona hiaraka isika. Marihana fa fahadimy na ny fahaenina ny volana septambra izao no andrasana amin'ny fomba ofisialy valim-pifidianana vonjimaika izay avoaka ny senita. Manana 12 andro ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana aorian'ny fanambarana ny vokatra vonjimaika amoahana ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavam-bahoaka.